tranga mpiaramoniko izay tsy mbola fohitafiry niseho tao agnatin'ny fokotany Ambalahivoka komina ambanivohitra Antananambo distrikany Antalay ny atalata faraiky 12 Oktobra 2024 karakory ho izanao dia kakazo araiky manakasy na mananjiny afantarantsika anazy dia nokaramegny raga araiky ho tapahana atao fisaka na fafagna ho izatsika no afantarantsika anazy akora nefa ny zavatra niseho taoriny ity dia matangoka tsy narary ary tsy narofy ny zanak'ilay lilahy nanapaka io azy io zaza roa taogno izy io nalevigny ampetson'igny ihany koa dikan'izay fa 14 ny volana Oktobra andro vetsy taoriny nandevegnana azy dia nilatsaka ny fanahy hafahafa toy ny lolo tamin'ny ren'ilay zaza dalevigny igny nilaza ity ilay lolo na karazagna matoatoa ny afantarantsika anazy hazo manakasigny ny tapahanandre tsy maintsy isologno misa 7 bezoty hafa ihany koa anaraka ilay zaza efa maty igny 7 andro ka hatramin'ny 7 volagna raha ela indrindra iseho io fatolo misa 7 io igny zegny ny karazagna matoatoa lolo izatsika niseho tamin'ilay ren'ny zaza maty nalivigny io ny vorahengagna ny fokon'olo ny abare ary tsy tafantotry ny ray aman-dreny ara-drazagna dia nanapa-kevitry fagnekiny agnano fomba hafahafa ka tapaka tamin'io agnano joro maventy mahery veka ary ifogno fagnekiny io agnatrehany masigny indrindra amin'ny fanapahagna io azo manakasigny io tapaka tamin'izay aomby misa 2 bezote mazavaloha azy io mife rambo nivenogny tamin'ny 20 sy ny 20 ny volana Oktobra 2024 lasa teo ankehitriny nefa dia mbola tsisy olo say manapaka kakazo intsony ao amin'io tanàgna zay voalaza ambony eo dia taoriny ity joro izay nataony fokon'olo miaraka amin'ny ray aman-dreny ara-drazagna ity dia niahafakeky nitebiteby satria taoriny io mo dia mitebiteby ny pony azovy sagnatravy ny oripaka ary nambarany ity matoatoa niseho tamin'ilay ren'ny zaza io fa misa 7 ao amin'io tanàgna io dia tsy maintsy aripaka indray manjary mangalangala onogno amin'ny fiainagna mandalo fa ndraikindraiky maro ny zavatra miseho etsy iroa amin'ny ity bolantany misy atsika ity.